Tsara mono manamarika fa hatramin'ny alakamisy 20 Desambra amin'ny nora maraina no farany fanatanterahana izay fampielezan-kevitra izay ho an'ireo candidat isan'isany. Fa amin'izao fampielezan-kevitra izao tokoa dia mitondra fanazavana momba ny fizotry ny fampielezan-kevitra eto amin'ny fahitalavitra ma-TV. Andriamatoa Radavidson talen'ny fanoratana sy ny famoahana eto amin'ny fahitalavitra ma-TV. Andriamatoa Davidson, inona ny azo ambara mahakasika an'izay? Enjaka misaotra anao miravantsika rehetrarehetra mpanaraka ny vaovao ny ma-TV ary manararaotra zany satria moa zao tsika nanomboka androany ny resaka hoe propagande na resaka solomavombahoaka zany na fifidianana filoham-pirenena niakatra eto amin'ny plateau ny ma-TV amin'ny gazety ihany ny tena koa amatompo nandraikitra ato amin'ny orinasa zany sy amin'ny fanaovana ny gazety hoe milazalazatsika fa ny groupe ma-TV moa zany dia miezaka hatrany maha mpanao serasera azy ezaka zay manao ny vaovao rehetrarehetra zay tokony ho fantatritsika menakavy mikasika ny raharaham-pirenena fa zany hoe zao zany nanaovantsika azy araky ny hitanareo teo moa zany tao aloha kelynyity vaovao ty de nisy karazana ohatrany hoe efa misy ady ny fandaharana manokana ho amin'ny fifidianana reny zany de natokana ho an'ny zay candidat arak'izay fandaminana atao amin'ny ma-TV zany na ny candidat filoham-pirenena na ny candidat solomavombahoaka. Efa vita koa ty vaovao ty de misy indray natona hoe journal électoral zany eo zany fampielezan-kevitra rehetrarehetra no mandeha ary rehefa avy eo de efa teneniko sary fa tamin'ny teo tsika nanaraka ny atao hoe dindinika zay nataoko tamin'ny Élysée Razaka zay talen'ny fampielezan-kevitra ny Andriamatoa Jean-Louis Robinson. Zareo misy anankiroa le izy misy any Eugène Mangalaza koa fa zay moa fandaminan'io candidat io efa avy eo indray dia andray ny solitenan'ny candidat Rajonary Mampianina de tsy zany fa Andriamatoa Patrick Rajoel niazo indray de nisafidy io atao amin'ny teny frantsay zany eo anaty journal électoral zany rehetrarehetra zany moa zany dia ilazako aminareo fa ho atsika rehetrarehetra pijery zany de ezaka tsika eto amin'ny ma-TV zany mba hoe télévision hoan'ny daholo be zao télévision zao tsisy tonsiala fa ary tsy mendany tsy na mendany amin'ny areo fa de milaza vaovao ary de manome ny rehetrarehetra sehatra ahafahany manazava ny heviny zay natsoina hoe pluralisme et neutralité. Eo amin'ny resaka marina koa zany na resaka solomavombahoaka ary dia afaka manao filazana sy manao karazany campagne atao amin'ny ma-TV daholo ny rehetrarehetra zany tsakanavaka zany efa misy ny service atao ma-TV publicité administration zany zay misana zay afaka manantony ianareo mena fahafapo daholo zay tonga manantona anay satria ao ihany ny resaka hoe campagne électorale fa ao ihany koa ny mba hoe fampalalana ny hevitry ny tsiraray avy ary hoe iza ny olona mba mieritreritra fa hitondra ny firenena amin'ny zao manaraka izao na solomavombahoaka izy na ho filoham-pirenena izy zay zany no fandaminana ary hitanareo fa ny vaovaotsika de vaovao tena natokana hoe tena vaovao tsisy fampielezan-kevitra ao anatin'ny vaovao zany fa dia zay mba heverinay eto amin'ny ma-TV hoe tokony ho fantatritsika zany no avoaka anatin'ny vaovao. De averiko indray misy ny atao hoe journal électoral milohan'ny vaovao de misy ny vaovao de misy ny vaovao propagande ny journal électoral indray ao aorianany vaovao dia misokatra ho atsika rehetrarehetra moa zany ny télévision ma-TV ohatrany nataotsika tamin'ny tingana voalohany tamin'ny présidentielle ihany ary misaotra anareo zay natoky anay ary de niezaka ihany koa mpanao gazety rehetrarehetra sy ny mpiara-miasa na ny technicien na ny monteur sy ny mpiasa amin'ny publicité mba nanao zay azony atao satria miditra anatin'ny kiondalana ny firenetsika 20 décembre efa vita mivoty de manao le soirée électorale ihany koa tsika de isy koa zany solotenany ma-TV any am'ireny faritra reny andeha any reny vohiparitra reny zay de eto Tananarivo de ilaza aminareo hoe inona daholo inona mivokatra voalohany azo amin'ireny toeran'ireny amin'ny bureau de vote fa avy eo moa zany rehefa vita ny 20 zany fa ny 21 de tsy maintsy araky lalàna de tsy maintsy hifototra any amin'ny zay zavatra avoakany senita ihany isika de mampirisika anareo rehetrarehetra zany mba samy andray anjara amin'ny fifidianana daholo ny tsiray avy isa-tokantrano ary dia ho anareo zay état major politique rehetrarehetra dia averiko ihany fa misokatra ho atsika rehetrarehetra ny télévision ma-TV de zay ary nitsaka fa averiko aminao ny fitenena.